Aiza ho aiza. Commune ambanivohitra Ambohitrimanjaka. Aiza ho aiza ny fiainan'ny tantsata taloha sy ankehitriny. Manana commune 420 ny distriktan'ny Ambohidratrimo izay atao anatin'ny faritra Analamanga. Ny commune Ambohitrimanjaka izay iray amin'izy ireo indray no entina aminao atao anatin'ny fandaharana Aiza ho aiza. 2.5 kilometatra monja mialana Antananarivo renivohitra no misy azy. Ireto avy ireo commune mifanila amin'ny Ambohitrimanjaka. Ao avaratra ny commune Ambohibao Anteroka, ao atsimo ny commune Kadimanga sy ny commune Fiombonana, ao andrefana ny commune Ampangabe, ary ao atsinanana ny tanànana Ambohimanarina izay Antananarivo fahaenina. Manana velarantany 20 kilometatra toradroa eo ao ny commune Ambohitrimanjaka. 102 hektara ny tanimbariny. Fokontany 520 no mandrafitra azy. 220 sy 304 ny mponina ankehitriny. Tantsano ankamaroany. Lemaka be tsy mitatatra. Izay no mampalaza ny commune Ambohitrimanjaka. Ny ilany atsinanan'ny tanimbarina Ambohitrimanjaka dia isan'ny ilay saika ho totofan'ny fanjakana tamin'ity taona 2020 ity. Manana ambombava amin'ny vokabary ny mponina eto ary mbola mamatsy sakafo ho an'ny malagasy manerana ny commune manodidina sy hatrany amin'ny faritra aza. 70 isanjato ny vokabary ny tantsaha isa-tokantrano dia miantoka ny fiainany andavanandro. Izany hoe amidy mba azona vola ho an'ny fampianarana ny zaza sy ho amin'ny fitsaboana ny isan-tokantrano ary ny fandaniana afakoatr'izay. 3 taona isan-taona ny vokatra kely indrindra azon'ny mpamboly iray ao Ambohitrimanjaka. Mampiavaka ny eto Ambohitrimanjaka zany aloha voalohany indrindra dia teny hoe volovary. So tazantsika maso zao satria ahitanareo ngamba zao hoe maitso mihitsy ny tanàna eto zao. Dia manarakaraka zany manarakaraka atao hoe misy ny vola tanety any ambadimbadika any. Ity zany dia anisan'le hoe lemaka be tsy mitatatra. Ary ty lemaka ty le anisan'le zava-le sainga ho totofan'ny fanjakana ny Ambohitritra. Ty zany tsy misy hoe amin'ny hektara no ohatra zany. Atao hoe ketsana atao hoe ketsana 30 vary eo fileko zany. Mahavokatra eo amin'ny taonina roa sasany eo. Fa raha fa tsy mety zany. Dia zay zany atao hoe epamena 10 menaka zay manana ambombavy zay amin'izay. Ao anatin'ny ilany atsimon'ny Ambohitrimanjaka no tena ahitana tanimbar midadasika indrindra. Tsy nanana olana teo amin'ny famatsiana ranon'ny tanimboly ny tantsatety taloha. Saingy tato anatin'ny roa taona farany izao hoy ny mpamboly, toa lasa fairano ny lemaka atsimon'ny commune Ambohitrimanjaka. Manana tanimbary eto ako fa dia ny zavatra mampalahelo dia zao tsy misy rano zao. Dia voatero amidy angamba niketa satria efa maniry tolony. Dia maty antoka zany amin'ity fa dia mety hidra amin'ny épicerie. Tsy fantatro izay antony. Na ahoana fa mibarazy ihany dia tsisy rano. Ny any anony ary azo hitsahana miampita tongatra. Tamin'ny fitondrana rehetrarehetra izay nandeha teo aloha manko. Na tany amin'ny Sirana, na Naratsiraka, na Ravalomana, na Razafy Albert, na ninona. Dia magaga ny rano fa dia tafiditra. Rehefa tsy ampy dia asiana an'ilay orana artifisiela. Dia asiana ihany koa ilay fanokafana kely tsy azo mpaniry. Nefa ankehitriny tsy misy tsony zany. Tsy fantatro na ahoana no antony sa sao dia fandavana an'ilay tanamasoandro ve. Zay no mahatonga an'izao rano tena atao kere zao sa atao kere dolodolo Madagasikara. Fa ny tany atsinana tanàna tany amin'io saika anaovana an'io tanamasoandro io ny tsy mena vary dia tany tsy nanetsa. Dia zao ndray izay aty andrefana aty izay tsy manetsa zao. Tsy fantatro hoe inona no antony zany. Na hoe anafatra vary mora ve ho an'ilay vahoaka ta ahoana fa raha aminay no ilay vary mora tsy dia mandeha loatra. Mahatratra 3 taona zany ny vary keo tsy mividy vary fa mivarotra vary ary mbola mameo an'ny sahirana. Nefa ankehitriny dia tsy mamboly. Dia eritrereto raha mbola misy 4 hektara peu près reo. Raha ireo ihany no mbola hoe vokabary eo, ngamba toa mahenika Antananarivo ihany ny sakafom-barinay. Mbola mandeha makany amin'ny province raha ny sasany. Nefa ankehitriny tsy misy tsony zany.
Manana fivelomana hafa ankoatra ny fambolem-bary ny mponina Ambohitrimanjaka. Ny tany no sakaiza voalohany sady mahatoky amin'izany fivelomana izany. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny vahoakany Ambohitrimanjaka araka izany ny tany. Ny vokatra ao anatin'ny hektara ray amin'ny folo vary eto Ambohitrimanjaka dia misy hatrany amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 taonina any. Tsy lanina Ambohitrimanjaka zany. Ambohitrimanjaka zany anisany mahamatsy vary Antananarivo sy ny manodidina. Vary aloha anazy amin'ny tambary ngeda be io fambolena vary io tena Ambohitrimanjaka Ambohitrimanjaka ary ao anatin'ny tambary Ambohitrimanjaka koa zany misy ny fiarina lehibe sy goavana indrindra ho an'ireo vahoaka ato anatin'ny commune Ambohitrimanjaka. Ao anatin'izany ny fiarina miresaka trondro fotsiny tena mampisongadina Ambohitrimanjaka koa zany dia fanaovana briky. Ny trano lehibe eo Tananarivo rehefa trano lehibe sy goavana eo ka natao andira resaka briky dia azateny fa 700 ny trano Tananarivo zany dia briky Ambohitrimanjaka koa nandrafetana sy nanaovana ireo trano lehibe eo Tananarivo reo. Ny hazo no avanivaky ny adina fa ny briky rehetra dia irery any Ambohitrimanjaka ary tsy misy manana fahaizana manao briky mafy sy tsara ary mateza tsara endrika tahaka ny fanaovana briky ato anatin'ny commune Ambohitrimanjaka. Ny olona rehetra izay nahay briky manodidina ny commune Ambohitrimanjaka eny fa na dia tany amin'ny faritra vakina karatrany ara dia azo lasaina mivoaka tato anatin'ny commune Ambohitrimanjaka. Ankoatra ny vokatra vary, ny fiompiana filaona trondro sy ny fiompiana vorona mampalaza Ambohitrimanjaka, fidiram-bola manampy ny kitapom-bola ny commune ihany koa ny fiariana briky. Mando sary zay tonga ty ny mpiasan'ny commune manao ny moa zany fitakina ny sara amin'ny resaka briky dia misy koa ny ristourna fa ho anay mpitrahatra moa zany dia sara pitrandrana no alohana eny amin'ny commune. Ny briky ny sasany mijanona ety an-tanàna ihany anaovan'ny olona trano fa ny ankabeazany dia atao fiariana azy moa zany dia amidy any amin'ireo mpitady avy any ivelany zany. Misy tonga any amin'ny faritra lavitra be misy manafatra Majunga sy ny tahaka izany. Dia ny vidiny zany arakaraka ny mandeha pary hoana zany ny filazana azy. Ny vanim-potoana zany misy izy rehefa tonga ny fotoana somary efa moramorana ny andro sy ny tahaka izany favaratra zany miakatra kely kosa ny vidiny satria miandry eo izany vola miasa moa izany amin'ny ankapobeny. Tamin'ny taona 2014 no nanomboka ny fanamboarana ny lalana miditra ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka sy ny mampitohy azy amin'ny commune hafa. Mbola anatiny izany fanamboaran-dalana izany ankehitriny. Na izany aza, mbola mipetraka olana ny fikojakojana ireo lalana ao anatin'ny tanàna Ambohitrimanjaka. Atreto aloha ny lalana aloha zany tany amin'ny taona 1979 ka hatramin'ny 2010 tany ny fanamboarana farany lalana ary dia zany mihitsy zany mbola olana eto amintsika hoe nisy any fikasana zany tamin'ny fitondrana teo aloha hanao ny lalana fa mbola tsy vita moa ny lalana hatramin'izao. Fanatsarana ny fari-pianan'ny tantsaha isan'ny laharam-pahamehana napetraky ny fanjakana tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020 io teto Madagasikara. Efa nisitraka izany ireo tantsaha maro ary loha laharana ny mponina Ambohitrimanjaka. Raha ny fanampinan'ny tantsaha aloha zany no jerena manoloana an'izay. Nisy ny masom-boly zany no tsaroko hoe nisy namety amin'ny fotoan'andro 2002 hatramin'ny 2008 nisy ny fizarana masom-boly 265 ilay masom-boly zarana tety tamin'izay voly vary anaty rano izay anisany nety tety fa saingy taty aoriana moa izy ohatrany tsy araka ny olona sony satria tapitra ilay famatsiana ny mena tao anatin'ilay masom-boly dia nijanona ilay izy dia miverina tamin'ny vary mena ihany zany taty aoriana ny tantsaha. Fa rehefa tapitra tsy isy namendray ilay masom-boly dia tsy maintsy miverina tamin'ilay taloha indray dia tsy maro ny hena indray zany ilay masom-boly satria efa zatra ny olona ilay tany zany tsy tsara tsony zany ny voka-bary zany efa ela loatra ilay varinao hoe io foana nataonao fa tokony mila fiovany. Na ny masom-boly tety aminay tetera dia ohatran'izany voasara tamin'izany fotoana zany hoe mba fanatsarana le voka-bary zany dia ny mena mihitsy ny tety mahazo famamahany ireny dia naloha kelikely ohatran'izany dia tadio fa le tombo loha zay tsy mivarotra tsy mividy vary zany fa mivarotra vary ara no atao. Efa nisy ny fitondrana efa name atao hoe masom-boly talohan'izao fitondrana zao moa atao efa mba manaraka teknika zany. Kilaina mihitsy zany mba fanohana ny fanjakana momba ny hoe ara-teknika ny fampilisao satria raha voaraka zesika fanafody isan-karazany ataoko atao hoe
mitomba avy roeno zay mivokatra tena atao hoe nampitotongana ny faripaina ny tantsaha mihitsy reny krizy reny tsy teto Ambohitrimanjaka ihany fa ataoko hoe Madagasikara mihitsy. Ny fiainanay zany zao dia ataoko hoe eo an-dalam-panarenana. Commune manana ny toerany eo amin'ny famatsiana foto-tsakafo ho an'ny Malagasy i Ambohitrimanjaka. Antananarivo renivohitra no mahazo tombony voalohany amin'izany. Tsy mbola afabela amin'ny zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao anefa ny mponina Ambohitrimanjaka. Ny atony famatsiana fitaovana sy masom-boly ho an'ny tantsaha nanomboka ny taona 2024. Niezaka niotra ireo mpamboly namely maso ny fambolem-bary izay mampalaza azy ireo hatramin'izay. 10 taona taty aoriana rehefa nopotehana fa tsy nikoro dia nambanana ho totofana indray ny lemaka-be tsy mitatatra saika hanaovana ny tanamasoandro. Tsy mbola lefy ny herim-po sy ny firaisankina ny mponina Ambohitrimanjaka hatramin'izay ka hatramin'izao. Mbola Ambohitrimanjaka no loha laharana amin'ny famokarana vary ato anatin'ny lemaka Antananarivo aloha hatreto. Aiza nefa ny fiainan'ny tantsaha mbola vao miarina tokoa moa izany mandra-pahoviana nefa.